hoanjanjan'Andriamanitra avoakana daholo zay tsy mety rehetra amin'ilay tsy ampozinao iny zay ianao vao tratra ny fahafahambaraka fa andaontsika tena handeha mazava tsy handeha anaty maizina amazava hitan'ny olona rehetra manahoana ianao amezantsika voninahitra an'Andriamanitra amen asa mandaingana hoe mampandaingana Andriamanitra ka namary tena fa efa marina be tsy misy kilema ntsony ekeo ny fahotanao ealao ny fanamariana tena rehetra miandry antsika Jesosy hifona sy hibebaka marina aminy Jesosy ngefa eo akaikin'Andriamanitra ray tsika zany za tsy miteny mihitsy raha andao anota satria Jesosy efa misolo vavantsika eo akavan'Andriamanitra tsy miteny an'izay fa raha sendra misy fahotana tsy na dia Jesosy efa misolo vavantsika zay nataoko tsy midika zany andao zay anao zay tiantsika indray fa Jesosy ve tsy efa mangataka famelana ao antsika eo anatrehany indray tsy izay ilay tiako tenenina tsika tsy tokony tia ota izany intsony tsy hoe tsy tokony fa efa tsy tia ota intsony satria efa zanak'Andriamanitra amen tsy hoe vanim-potoana amin'ny fahasoavana zao dia andao fa vanim-potoana amin'ny fahasoavana tsy haiko aloha zany mbola tsy hainao izay toriteny izay tany mbola tsy reko hoe vanim-potoana amin'ny fahasoavana dia mety daholo izay atao fa andao mbola tsy nare fa raha misy ny tenanao an'izany tena hoe nivoaka anao satana hoe tsy izany mihitsy satria ny ataontsika raha manao izay tiany Jesosy tsika manao izay tiany tsika manao izay mahafinaritra anazy tsika dia andao tsy ho vazovazintsika Andriamanitra amen mandehana foana mazava fandraitsika dia mazava raha mbola hitanao fa tsy mety nataonao mivereny ozy izy pasteur Juniaste mivereny mibeba mifona dia mibeba tsy miverina ntsony amin'izay efa ratsy rehetra natao amen Andriamanitra tsika nge be famindrapo tsy hoe nanototsika androany dia ozy izy tsy hamelako ntsony io mamela antsika foana izy fa mbola aveliko foana azavazivazin'Andriamanitra tsy midika hoe andao anota fa tena hoe izay tian'Andriamanitra no ataontsika raha ianao ratsy tsika tena miteny andao matory zanaka tiako re mbola ny anato fotsika hoe za te anota andeha anota fa Jesosy amindra fo amiko foana fa andao tena elantsika izany faharatsiana izany ataontsika tsy handeha any amin'ny maizina ntsony ataontsika handeha mazava amin'izay mandeha mazava ozy izy ato dia rehefa tiandralahintsika fitiavana manarona fahotana maro mantsinika tsy mahita ny defaut iny namanao iny ianao fa mamaika anao dia ny ampifaly an'Andriamanitra mahafaly anao dia nitory teny sy mahafaly amin'ny rahalahinao io amin'izao tontolo izao mba ho voavonjy izy rehetra satria tsisy tian'Andriamanitra ho very na dia ray aza amen tia mofo tengo foana hoe aoka tsy hainao tsy ny fijoronao mahatonga olona ray hiverin-dalana indray tena mitena anareo fa rehefa tenenina foana ny olona ray hoe ianao tia tena mahanota ianao tia tena zao tena vao mainka midiny foana fa feno fitiavana n'iny olona iny ao am-ponao dia gaga izy hoe ay ve rehefa feno fitiavana rehefa miaina miaraka amin'Andriamanitra dia afaka manao fitiavana foana tia olona tia na dia manao ny tsy mety ary fa raha fotoana ianao tena hoe za efa marina be ianao tsisy dikany ianao zao lasa izy dia andaontsika tena ny eo amin'ny namantsika amin'ny sakaizantsika ny ao amin'ny ankohonantsika indrindrandrindra hoe za mitsory amin'ny mazava asehoko anao voninahitr'Andriamanitra amin'ny lalako tiako foana ianao amen i Jesosy izay tia asainao dia nanolotra ny ainy ho asainao izy zareo tsara nge tia tena malasa ny saiko mihitsy misy evangelista tena tony mamono tena mihitsy izy satria tena tian'Andriamanitra raisiko fotsiny eto akaiky eto pasteur Junias tena ohatrany hoe rajerena tena mandeha foana izy mandeha foana izy aloha tsy voateniko tato fa tsy voaray tsy napetraka topo tato alina tamiko fa nitako hoe docteur Johannes Coquin i frère Mendert jereo tsara nge manana ny ankona nge reny any amin'ny toerana misy azy any fa noho ny fitiavana an' Jesosy naniraka Jesosy hoe torio filazantsara naiza dia tonga eto Madagasikara izy
dia zareo le fiainany confort kely any tonga eto izy a dia misaotra an'Andriamanitra fa misy ny mpanompony dia mety mbola miaina ao anatina confort izy ekeny mety aminy fa rehefa mandeha any ambanimbanivohitra any izy tena tsisy confort zany intsony a dia nefany a nafony ny ainy a nafony ohatrany hoe nafony tsy hoe nafony ny aina tsy hoe maty ireo fa nafony zany confort zany izy a mba mieritreritra hoe te hamonjy ohatrany hoe misy fanahin'olona tokony vonjena dia lasa izy ato koa zao misy évangéliste mandeha mitantara an'izay fiainana ny zareo tsy zay zany tokoa mbola ho avy le fotoana andehanana fa amen ataovy amen mafy be amen dia mbola vekoana efa niteneniko teo zay aza tia manafinafin-javatra zany a ase hoe mazava ny fiainanao fa mbola ho avy ny fotoana amoahan'Andriamanitra ny zavatra feninao iny dia mba tsy ho afa-baraka dia aloha tonga dia faseho mba haneo voninahitr'Andriamanitra mombanao rehetra amen aza me tsara velatsia miaraka amin'i Jesosy a fa ny azy rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy fa rehefa matimaty ianao dia aloha amin'ny vavan'Andriamanitra amen dia ndao ary sika ndao tsika tena hoe ho zanaky ny mazava tokoa olona mitoetra anaty fifaliana foana ninina miseho dia faly foana teo moa ny mpanompon'Andriamanitra teo ninina miseho dia misaotra foana amen ninina miseho dia mitoetra ao anaty fitiavana foana amen satria izay tian'Andriamanitra tsika ho tiany rahalahintsika ary mbola veriko tian'Andriamanitra tsika ho tiany fahavalontsika amen manaiky azy tsika matoky azy tsika dia tia azy tsika dia tehaka mafy be tsika andresantsika ny mpanompon'Andriamanitra manavaka Jesosy toka tratry ny herinandro masina tsy arivany atsika fa maraina satria vao mifoha ianao mila mifantoka any amin'ny famonjeny Jesosy amen toizako ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo misy karazam-piainana tian'Andriamanitra iainantsika amen ary ozy izy le Jaona voalohany toko voalohany teo ny tenenan'ny apôstôly Jaona anazy ny andininy voalohany zay hatramin'ny voalohany ozy izy dia zay efa renay zay efa hitanay zay efa mijerenay sady efa nitsapainy ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy zahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo fiainana mandrakizay zay tao amin'ray ka efa naseho taminay io karazam-piainana iny tian'Andriamanitra iainantsika amen ozy izy hoe hitanay le fiainana hitany masonay nijerenay nitsapainay dia ny ainanay le izy dia zay koa ny tokony iainanareo ino io fiainana io le fiainana very tao amin'ny say edena satria rehefa nomen'Andriamanitra hoe tia ny fiainana norma tokony iainana Adama sy Eva dia voaroaka tao ry zareo dia very le izy dia nitady hevitr'Andriamanitra dia hoe ahoana ny amerenana ny fiainana io anjary ho fiainana zanak'Andriamanitra herinandro masina zao misainana zany tsika tonga Jesosy alleloia tonga Jesosy dia nitondra amin'izay le spécimen na fiainan'Andriamanitra dia ozy izy Andriamanitra ty fiainana ty tokony iainana nareo ve reto tsy nandinika tao anatin'ny 2 volana 2 volana zay a misy fanitsiana be dia be nomeny Jesosy atsika dia zaho izy tamin'ny farany tena tia ny réforme ny église farany meloha ny iverenan'i Jesosy efa nisy réforme be dia be fiangonana tany aloha dia ozy izy Jesosy ity amin'izay ny tena réforme tokony hitranga alohan'ny iverenako tandremintsika sao dia diso programme dia tsy fakahita dia tsy andray an'io le fiainana omen'Andriamanitra io dia atokantsika tena hoe iova amin'le fiainana tena andrasan'Andriamanitra satria zao amin'ny iverenan'i Jesosy dia tokony iainantsika le fiainana very io fa manin'Andriamanitra mbola miinsista satria tsy mbola tanteraka ny fiainana an'le fiainana inona nahavery le fiainana tao edena
satria veriny communion tamin'Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana izao mameriny Jesosy hoe communion tsy maintsy hiverenana ao amin'ny karazam-piainana io. Dia jerena iny tenen'ilay ten'Andriamanitra tao amin'ny Jaona voalohany teo, misy fiainana zany tsy normal tokony hiainantsika. Tsy normal hoa fa misy fiainana normal tokony hiainantsika. Eo amin'ny 9:1 raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika. Hitanareo tsy normal zany tsika raha miresaka hoe za tena en communion amin'Andriamanitra isan'andro kanefa ny ataonao tsy mifanaraka amin'izay fa mifanohatra amin'izay. Nareo izy raha miteny en communion nefa mandeha amin'ny maizina mpandainga. Misy karazam-piainana zany tsy normal. Miainga etontsika mianatra zany atao hoe communion, mivoaka etontsika miaina pratika an'ilay izy. Ny ataontsika rehetra zany tsy tokony hifandipa hatramin'izay. Tsy tokony normal zany hoe eto ianao en communion amin'Andriamanitra fa mivoaka eto zavatra hafa ny ataonao. Dia ohatran'ny mampatsiaro ilay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra le hoe tonga mamonjy fotoam-bavaka dia tonga ny raha alina dia mandeha mamaky trano dia mangataka amin'i Jesosy arovy afa dia hamaky trano. Tanao tsy normal. En communion amin'Andriamanitra ianao nefa manao zavatra tsy mety. Ka izao le hafatra rehetra teo misarika antsika hitodika hoe itsio ny dianao. Dia ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo efa tena niova tokoa ve tsika ty? Dia samy mandiny teny zasy ianao. Efa tena niova ve tsika? Dia toizako kely le tenenina mahavariana tokoa fa tena misy ten'Andriamanitra izay ozy izy hoe na ny anjely aza gaga. Fa za koa tena ozy hoe gaga mihitsy angamba ny anjely mandinika atsika. Hitanao andrasan'Andriamanitra tsika tokony ho faty eo amin'ny nofo. Dia inona le izy teo? Tsy maty fatorana. Dia inona indray ny toy? Andrasan'Andriamanitra indray tsika tokony ho velona ao amin'ny fanahy. Tsy tena velona fa ohatra velona mitsipozipozy. Dia tsy sahirana zany tena tsy hita hoe inona ihany ary noraisina amin'ireto olona reto. Andrasana ho faty tsy mety maty fa toratorana. Andrasana ho velona tsy velona fa velona mitsipozipozy. Dia ho aiza ihany inona aiza ny andraisana an'ilay izy. Fa zay le hoe tsy maintsy miditsika ao anatin'ilay tena hoe fiovana tanteraka mba hahafahan'Andriamanitra tena miditra eo amin'ny fiainantsika dia mahatonga antsika amin'izay handray le tena fiainana le nentin'i Jesosy hoe tia le karazam-piainana tokony hiainanao. Misy pratika mila miovy eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Amen. Misy fahazarantsika ny ainatsika taloha fa tsy tokony ny ainatsika intsony izao. Jerenareo eo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 9. Ny 7 dia vakiko kely le izy amin'anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy anankiray raha teo amin'ny tanàna atao hoe Simona izay nanao ody ka mahatalanjona ny olona tany Samaria sady mandoka tena manao azy ho zavatra. Ary ny haino azy ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary ny haino azy ny olona satria efa ela ny talanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary Simona koa mba nino. Ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka ny Filipo ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Dia dinganiko le izy. Ny 7:7. Ary izy roa lahy nametra tanana. I Petera io zany sy Jaona. Izy roa lahy nametra tanana taminy ka dia nandray mifanamasina ireo. Ary Simona no nahita fa ny fametra tanan'ny apôstôly tanana nanomezana ny fanamasina dia nitondra vola omena azy. Ka nanao hoe omeo zany fahefana zany koa aho mba handray ny fanamasina izay olona ametrahako tanana. Fa ho Petera taminy aoka ho very mba mitenanao ny volanao satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Izao le tantara. Ty lehilahy ty atao hoe Simona karazana dadarabe izy io zany. Dia manaika azy ny olona rehetra ao an-tanàna amin'ny fahagagana izay ataony amin'ny zavatra rehetra izay ataony dia nino azy. Fa rehefa tonga ny Filipo ny filazantsara dia resy lahatra izy. Dia hitany hoe mbola
ambony degré no le zavatra nananany apôstôly de teo izy rehefa nitorina ny teny de niova fo ny olona rehetra ny tanàna, niova fo koa Simona. Nalay niodiny rehetra de torana daholo, torana teo an-tanàna. De tena ny olona rehetra nahita radadarabe raha miovako izay tsy iova, de niova daholo ny olona rehetra tao an-tanàna. Rehefa nandeha amin'izay ny fotoana de tonga amin'izay Petera sy ny Jaona tonga tao an-tanàna, de hoe mbola tsy nandray mifanamasina ny olona. De teo izy lasa ny sainy mbola dimension hafa ray indray ty hoe mandray mifanamasiny ity, de vao maika tena manao miracle satria ozy izy hoe zay nametrahany zareo tanana de nandray mifanamasina de nanao fahagagana be. De ozy izy hoe araka fa meko volonareo a, de mba metrao tanana koa de zay olona metrahako tanana de mandray an'io fahasoavany koa. Hitanao le izy ny zavatra calcul tao anatin'ny sainy de zao, tam'le fanaoko taloha manaiky ana daholo ny olona rehetra nazahoako vola be le izy. Raha miakatra dimension ambonimbony ray mbola vao maika tena milliardaire kapahako am'ty. Zay ny kajy tao anatin'ny sainy. Hitanao amin'izay le izy olona nandray an' Jesosy fa tsy mbola tena niova tsara, tsy mbola tena radical le fiovana, fa mbola misy kajy eo anatin'ny lohany, mbola mieritreritra izy hoe azo ampiasainy ty de mbola mety ndray mahomby be ndray raha mbola ampiasaiko ty. De ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy manana fo tena mahitsy eo anatren'Andriamanitra ianao. Aika Andriamanitra io mandinika amin'ny fotsika. Zay le hoe tena efa niova ve ianao, mipratika anao taloha, any de avelao daholo rehefa tena niditra ianao niaraka amin'i Jesosy. Tsy normal zay le tenin'Andriamanitra teo hoe en communion anao nefa ny zavatra ataonao mandeha maizina, tsy mifanandrify amin'le zavatra andrasan'Andriamanitra. Zay mahatokana hoe tsy maintsy miova renetsika. Amen. Tsy maintsy mandray io fiovana io, de zay le ambaran'ny Romanina 12:2, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Le saina mihitsy mila miova aloha, satria zay no navoan'ny Simona tsy tena niova amin'ny fisainana, fa mbola niazona le pratika taloha de mbola nieritreritra hoe mety ty. Ny fiarahana amin'i Jesosy a, mitototo membony lasa ianao a, manatrika ny hoavy. Amen. Tahin' Jesosy a, iriko herinandro masina tena ho amin'ny fiovantsika tanteraka ty. Vavakitsika makasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy a, misaotra ny amin'ny teny a, manaiky zay, manaiky ny ova tanteraka zay Jesosy, satria izany no andrasanao. Ary tena tokony ho fiainanay mihitsy ny hoe mikatsaka zay no en communion aminao Andriamanitra, de manova lalanay koa zay mba tsy hiainanay ny fomba sy ny nahazatra anay rehetra taloha. Tsy mbola misy farasisana fahotana mbola manaraka, fa tena ho amin'ny fiovam-po tanteraka ho voninahitra ao. Safidinay ny ova, fa mangataka ny fanamasina zay anampy ny safidinay mba hatonga anay tena ho tanteraka amin'ny fanarananao Andriamanitra ho voninahitra ao. Makasitraka ray aminaran'i Jesosy a. Amen. Teako tsika ho voninahitra Andriamanitra. Alleluia. 10 minitra farany. Ndao tsika hivavaka Jesosy a, teny anamiko indray androany fa be da be le teny teo a, mino aho fa nivavaka rehetra izay natao teo dia nataonao tamin'ny fonao daholy. Amen. Tsika mantsy ampianarina foana hoe mila authentique rehefa mivavaka, tsy mivavaka ihany fa rehefa miasa dia mila tena miasa. Rehefa handro sakafo dia tena mahandro sakafo, rehefa hanao jeu dia tena atovy tsara ny jeu, satria ny fotoananao dia tena sarobidy amin'Andriamanitra, dia ny fifantohanao mila marina eo anatren'Andriamanitra tsika. Amen. Dao tsika hivavaka hoe Jesosy a, tenena amiko indray androany a, dia manambara ny sitraponao amiko, dia isoriny amin'ny teny rehetrarehetra izay efa voarainao teo a, dia mitenena hoe Jesosy sokafako anao indray ny foko androany a, fa mangetahetanao a. Ianao no ilaiko Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny izay nampitondrainao mpanomponao, misaotra ny amin'ny teny fanorenana, misaotra ny amin'ny teny fanitsiana, misaotra Jesosy ny amin'ny teny fanairana, misaotra ny amin'ny teny famoazana, dia misaotra ny amin'ny teny mpananganana. Misaotra Jesosy ny amin'ity toerana ity a, manambara ny sitraponao aminay a. Amen. Amen. Manona fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Ao anatina sekoly famana olana, mila
ataoko hoe mila manara-masontsika ny zavatra zay avelantsika miditra ao anatintsika sy ny vavahady zay hidirantsika. Ny teny Jesosy dia mampianatra mikasika ny atao hoe fitoerana sy ny toerana izay hipetrahantsika tsirairay avy. Tsika nareo zao tsika tsy afaka mipetraka eo ambonin'io seza io raha tsy niditra tatsy amin'ilay varavarana tatsy. Dia ny lalitra tsy afaka ho tonga any am-bavanao, any anaty kibonao raha tsy niditra teo amin'ny vavanao dia ohatran'izay koa ny sakafo. Zany hoe misy zavatra zany safiditsika na tsy safiditsika fa vokatry ny tsy fiambenana dia tafiditra ao anatintsika. Fa misy toerana no safiditsika hidirana dia lasa tafiditra ao tsika dia lasa mitoetra ao tsika. Kanefa io zavatra nekentsika hiditra ao anatiny na vokatry ny tsy fiambenana dia lasa tafiditra any anaty dia mitondra vokatra tsy irina. Vokatra fa tsy vohoka, vokatra tsy irina any anatintsika satria ny vohoka rehetrarehetra dia ny irina daholo, tsisy niterena zany. Raha ohatra zao tsika maka ohatra hoe raha ny ataontsika ato ilay izy ovy raha ny ovy nalatsaka ao anatina ioda samy nanao an'izany daholo tany am-pianarany na maka ovy tsika dia tranchetsika ataontsika rondelle dia asiantsika teinture d'iode dia rehefa milatsaka eo ilay izy dia lasa inona? Lasa volomparasy. Azonareo? Zay zavatra alatsaka ao anatinao dia lasa miova mifanaraka amin'izay ianao. Na zay varavarana hidiranao dia lasa miconditionner ny fiainanao. Noho ny amin'ny fotoana dia alefantsika fotsiny ilay izy voalohany aloha dia mila miditra eo amin'i Jesosy ianao. Jesosy tsy inona ny vavahady. Mila fantatrao inona ny antony anarahanao an' Jesosy. Jaona 7:5 dia milaza fa zany vavahady. Raha zany hidiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina. Jesosy ny varavarana amin'ny teny vazaha porte andresana fa tsy vavahady. Satria ao anaty trano anankiray misy varavarana be da be fa ilay varavarana io samy mandeha any amin'izay tiany fa varavarana tokana ihany no makao amin'i Jesosy. Tsy misy varavarana hafa zany ankoatra an' Jesosy. Inona no everinao fa varavarana? Inona no considéren'ny olona ho varavarana mahatonga azy manaraka an' Jesosy? Mety hoe mitady fanasitranana dia miditra ao amin'ilay solution mba haka an'ilay fanasitranana. Fa tsy Jesosy ny motivation. Mety hoe mandalo olana dia hitady vahaolana dia manatona an' Jesosy fa tsy noho i Jesosy no anatonanao fa vahaolana. Zany zao motivation diso daholo. Dia lasa tsy le tena varavarana zany ny idiranao fa le zavatra ao anatin'ilay varavarana dia misy varavarana hafa be da be any azo angalana fanafody. Misy varavarana hafa be da be any mety ho tonga solution fa tsy Jesosy le izy fa Jesosy irery any ny varavarana tokony hidirantsika tsirairay avy. Alleloia. Ny varavarana zany dia azo atika hoe motivation. Inona no motive anao ho kristianina? Fanasitranana ve? Fiainana mandrakizay ve? Lanitra ve? Tahotra ny overy ve? Tompotrosa ve ianao dia nisy ny teny hoe ndao any amin'i Jesosy fa rehefa ao amin'i Jesosy dia tonga manan-karena be. Vakio tsara ny Salamo 91 fa zao ny tenin'ny Salamo 91 hoe Psaume 91 ny mitoetra ao amin'ny fiarena izay aniavo indrindra dia monina ao ambany aloko ny tsy toa. Izao hoe laza amin'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay tokiako fa izy no nafaka anfandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza ny volon'elany no anaronany anao ary ao ambanin'ny elany ny alofanao ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ny fahamarinany tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vonana na dia hisy arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao izany ajanoko eo ilay izy. Zany hoe na miditra ao amin'i Jesosy ary ianao, mialoka ao amin'i Jesosy, mitoetra
ao am Jesosy dia possible misy zavatra mitranga be da be fa ny résultat reto tsy mitovy a. Possible atsipy any anaty laforo fa tsy may. Possible alefa ny andavaky ny liona fa tsy lany liona. Possible ao anaty tafiotra, ao anaty sambo, mety tsisy voalina fa tsy maninona anao reny. Possible tsy mandray karama firy taona fa zao ianao mbola eto mitiafa mafy ho an' Jesosy. Fa ny secret be da be ny olona mihazakazaka any amin'ilay hoe tsy ho lavo tsy haninona ana reny, tsy ho levona. Fa ny secret le ary amin'ny voalohany mitoetra, miditra ao am' Jesosy dia tsy miala ao am' Jesosy. Ny secret dia mitoetra ao am' Jesosy, aza miala am' Jesosy zany. Aitsio motivation, tsy maninona mety lalana daholo natongavana teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe nisy aretina, nisy loza, dobotrosa, problème besaka angadra sy ny sisa fa lalany reny. Fa aitsio ny motivation. Jesosy dia Jesosy ihany, dia Jesosy hatrany, Jesosy hatrany farany Jesosy foana e. Amen. Noho Jesosy dia ataoko ity. Tsy hoe sao dia voaroaka dia anao an'ity. Diso motivation anao. Sao dia tsy misakafo izay menakafo fa aleo ataoko tsara ny asa. Diso motivation anao. Sao dia tezitra amiko ny patron, sao dia rafa tsy Jesosy, rehefa tsy Jesosy dia diso. Ataovy ho an' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Izay ny tenenin'ny Paoly hoe ataovy Jesosy ny motivation. Amen. Jesosy ny varavarana izay tsy miditra ao am' Jesosy, eny na dia nandray an' Jesosy ary. Fa tsy Jesosy ny motivation dia any ivelany daholo. Ozy izy Jesosy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Be da be nge ny olona manana teny, malala teny. Be da be ny olona tena hoe mahay tenin'Andriamanitra be da be. Fa tsy misy communion. Dia communion ihany aloha. Communion dia mitoera ao anaty communion. Aza maika ampitoetra teny aloha fa communion aloha. Miombona am' Jesosy dia tonga avy amin'izay mandray teny rehefa avy eo. Amen. Tapitra ny fotoana. Misaotra an' Jesosy tsika ny amin'izay 10 minitra izay. Midira eo am' Jesosy mitoera eo am' Jesosy ataovy Jesosy ny rehetra ho anao. Tsy hoe sao dia tsy omeny vadiko vola dia noho izany anaika anazy diso. Fa noho Jesosy raha vehivavy manaiky ny vadinareo. Aza matahotra lamosina ry lehilahy fa noho ny tenin' Jesosy tiavo ny vady. Amen. Rakizy aza matahotra ny tsy azo gote. Sao dia tsy mahazo gote dia aleo hoe keko daholo izay tenenin'ny ray aman-dreny. Non. Noho Jesosy. Jesosy no apakatra antsika. Jesosy no iverina. Jesosy no itsara. Jesosy no mifona. Jesosy no natateraka ny famonjena. Jesosy Kristy avy Nazareta ny ilainao dia ataovy ho an' Jesosy ny rehetrarehetra. Amen. Amen. Mino fa nandray ianao tao anatin'izay teny izay andaontsika anao fanatitra dia avao izay nomaninao dia afaka mitsangana ny tompon'andraikitra anatin'ny fanatitra avy hatrany. Ny programantsika moa izany dia tsy miova isan-kerinandro ho an'izay manaraka direkta isan-kerinandro latsinainy, talata, alarobia eto amin'ny Super U Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany misy ny sekoly dia misy karazana teny misy karazana mpanompon'Andriamanitra fa ny votoatiny dia Jesosy no toriany eto Jesosy no ankalazainy eto Jesosy no irainy eto Jesosy no derainy eto Jesosy no omenanao. Alleluia. Eto izany dia mitovy amin'ny tamin'ny Peteritsika hoe tsy manana vola fotsy na volamena fa izay ananako no omeko anao Jesosy Kristy avy Nazareta no ilainao. Alleluia. Latsinainy, talata, alarobia eto amin'ny Shop U Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany. Ny fotoanantsika sekoly famana olana ny alatsinainy sekoly fanasitranana ny talata, sekoly tokantrano sy fitahim-pana ary fanambiana toetra ny alarobia. Ny zoma sy ny sabotsy kosa dia ao amin'ny tranopokon'olona Analakely isika ny zoma dia manomboka amin'ny 4 hariva fa ny sabotsy kosa manomboka amin'ny 7 maraina sabotsy communion ary ny zoma dia zoma fanotronana na izany sao dia hoe tsisy olana ianao dia tsy tonga latsinainy dia marary ihany ny tonga ny talata
dia noan'ny tokantrano mitady vady sy ny anina tsy izany tonga ava foana fa ilainao ireo mifameno ireo tenin'ireo. Alleloia. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika gne dia tsotra fankatoavana. Fotsotra dia mankatò. Amen. Inona ny andrasan'Andriamanitra amintsika? Fotsotra mandray teny dia mankatò zato isan-jato. Ny fankatoavana tsy asiana hoe raha katoaviko moa zany ity dia inona mitranga. Tsy anjaranao no mikalkula an'Andriamanitra fa leo Andriamanitra anao izay ataony ihany. Ny anjaranao manaiky fotsiny dia mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra hoe vonina hankatò. Dia tsy hoe miteny an'izay dia mijanona. Teo zao nisy teny be da be tiava ny fahavalonareo. Niverina indroa izy teo na intelo. Dia mila mity ianao. Ianao tsy manam-pahavalo fa ianao tsy afaka anakana ny olona ankalanao. Fa ny anjaranao mamoaka ny toetran'i Jesosy, avohay ny toetran'i Jesosy. Mila mitafy an'i Kristy ianao. Amen. Mila mitafy an'i Kristy ianao. Tandremo fa zay tsy miditra amin'ny vavahady dia tenenin' Jesosy hoe any ivelany. Dia manaova recherche ao anatin'ny filazantsara. Inona sy navo ny tenenin' Jesosy amin'ireo any ivelan'ireo raha mifanasina ny tonga matsatso. Raha manao ny akanjo tonga amin'ny fotoana amin'ny fampakarana, olona ao anaty fampakarana fa tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia any ivelany. Tandremo sao dia miolona hoe efa ao anatin'ny fampakarana, efa ao anatin'ny miombona amin'i Jesosy, mamaky teny, avohay ny toe-pahamasinana, avohay ny toe-pahamarinana. Tena ataovy izay azonao atao. Ataovy izay azonao atao an'i Jesosy andao tsika hitsangana misaotra an'i Jesosy. Tikanao raha hanokatra ny vavanao hivavaka, aza mieno ny vavaka ataon'ny mpitarika aty fa sokafo ny vavanao dia isaory Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay voaray androany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra Jesosy fa eto ianao. Misaotra Jesosy fa niditra ao aminao zahay. Misaotra Jesosy fa raha ny ao am-ponao dia mitoetra miaraka aminao zahay. Ao amin'ilay toerana izay misy anao dia tsy hay izany fa ao amin'ny ray. Satria ny ray dia ao aminao ary ianao dia ao amin'ny ray. Dia izany toerana izany no tianao hitoeranay mandrakariva Jesosy aok'izay hiditra ao aminao ary tsy halao, aok'izay hanana communion aminao mandrakariva. Tehirizony tsirairay avy raha andeha hamakivaky an'ity herinandro ity. Jesosy raha amin'ity herinandro ity no aneno ny trompetra dia aza misy adinoana. Aza misy adinoana reto ondry vitsy reto Jesosy izay mitady anao, izay mangetahetanao, izay te hiombona aminao isan'andro. Aoka Jesosy ny sitraponao ho tanteraka eto amin'ny fiainanay tsirairay avy. Fa izay tsy avy any aminao kosa Jesosy dia aoka tsy ho tonga ety amin'ny fiainanay izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy tahio ireo izay mandalo olana. Aoka ianao Jesosy no vaolana ho an'ny tsirairay avy dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa mivaha ny olanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy anareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka anome anareo fiadanana. Mandehana fa Jesosy efa niteny fa momba anao mandraikariva. Ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen. Raha-pitso maraina amin'ny fito ny fotoanantsika eto zarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoa izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoa izao anareo. Tain'i Jesosy daholo tompoko.